raha ny fampandrosoana ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny na ny baolina kitra manokana no resahana dia tsy vitan'ny fédération fotsiny. Fédération nge amin'ny lalàna dia hoe délégué du pouvoir ny ministère ny fanatanjahantena sy ny tanora. Foto-drafitrasa fanofanana dia faninanana na championnat ositsika izay ihany no lalana makany amin'ny fampandrosoana. Inona amin'ireo no ataon'ny fanjakana, inona amin'ireo no ataon'ny fédération, efa mazava ny andraikitra ngeo anatin'ny lalàna e. Mila mibase any amin'ny infrastructure zany tsika zay efa notenen'ny filoham-pirenenanay moa zany fa anao zay tratry noheriny izy amin'izay resaka infrastructure zay satria nahatalanjonanay tokoa ny infrastructure hitanay tany Egypte satria isaky ny coin de rue zay dia manana terrain tsara be daholo ry zareo zany dia ho fampandrosoana amin'ny baolina kitra angamba dia ny relève koa zany satria efa maro zay amin'ny équipe nationale no efa mahazo azo taona dia voilà atao raharaha-pirenena amin'izay zany ty resaka baolina kitra ty. Raha mifaniriko zany dia mba misimisy ohatran'le tamin'ny le centre de formation ohatran'ny akademiny antsika reny taloha reny fa ny ohatran'ireny amin'ny ataon'ny akademiny antsika reny zany tena anisan'ny zavatra mahafinaritra anazy satria ohatran'ireny ataon'ny centre de formation any Europe reny zany to dia miconcentré amin'ny resaka baolina dia indemniser ny joueur le ao amin'ny centre zany indemniser. Ny baolina kitra aloha tokony miainga avy amin'ny zaza satria raha fahitako any La Réunion rehefa amin'ny efatra tsisy école mianatra après amin'ny efatra zany dia vitany amin'ny efatra tsy obligé foot ihany izy dia vita amin'ny efatra samy manao entraînement na ny sport na miazakazaka rehetra na La Réunion avec projecteur zay mahatonga hoe entraînement mahampy. Lalàna araka ny lazaiko teo hoe tokony matianina na ny fanomanana na ny olona mitantana araka ny voalaza teo dia tokony nolazainy Cédric teo hoe na ny filohan'ny ligue aza na ny mpanao gazety koa ny mpanao gazety koa indrindraindrindra dia tokony matianina daholo zay tsika vao afaka manantena hoe tsy kisendrasendra na sarindray mipika fotsiny inona ataon'ny Barea iny. Ny tiako avadika le fomba fijery sao dia tsy ny fanjakana ny tokony hitantana na ame an'le rafitra ahafahana mampivoatra fa tokony any amin'ny club fa rehefa tiatsika iova ny fijerin'ny olona, iova ny fijerin'ny ray aman-dreny hoe misy vola ao anatin'io football io, afaka mamelona ny zanany io football io dia amela azy ireo izy hivoatra ao anatiny. Ny club eto Madagasikara ny tokony hatanjaka ara-bola mba ahafahana manao zavatra be dia be. Par rapport an'le création an'le environnement au niveau national aloha ahafahan'le ankizy mipratiquer an'le sport, création na infrastructure koa rehefa avy eo ahafahan'le ankizy manana opportunité milalao. Manarak'izay reny olona igérer an'ireny infrastructure reny manahoana apetraka amin'iza le izy ankinina amin'iza le izy inona ny statut an'le infrastructure tokony jerevana daholo. Rehefa mipetraka izay rehetrarehetra izay avy eo dia tokony manana ankizy maro be tsika, manana club maro be vaovao mitsangana dia miakatra ho azy le niveau an'le ankizy rehefa avy eo ny championnat miakatra ho azy ihany koa rehefa avy eo fa tsy azo atao ambanin'ny danja koa nefany ny fampiofanana ny mpanazatra ny même na ny président na club arany tena mila hofanina koa eto amintsika satria be dia be ny président na club tsy manana vision akoriny izy fa mieritreritra hoe manam-bola fotsiny dia zay andaniko an'le volaka eo fa un club tokony manana ny identitéany, manana ny vision. Ny championnat zany rehefa hitanao mandeha hitanao hoe mandeha za Madagasikara hoe mieritreritrana hoe efa ambony be rehefa mivoaka ria kely ohatrany andeha io fotsinao tena eo na vao mahita fa tsy le expérience le nombre de match mihitsy ny champy tamin'ny farafara efa niova teo satria nombre de match tsy ampy le aller retour tokony misy aller retour zany ny championnat. Ekena hoe navita zavatra tsara zay tsy zay tany Egypte zany tsika tany Egypte fa mbola maro ny lesoka hita tany dia izay lesoka zay zany mba iazana ho gomena ho fafana zany aoka le fitiava-kely zany mbaloha mba hijanona zay zany ny zavatra hitako tany le tsy hoe ny fahombiazana iny ny andeha anararao tany tsirairay
angala akana volana anaovana zao anisan'izay zavatra hitako zay aloha tena hitako mbola amotika amin'ny baolina kitra malagasy any